Halleluja, mbola misaotra an'Andriamanitra indray tsika, mbola men'Andriamanitra sy fotoana izao indray mbola afaka indray mifampahery amin'ny alalan'ny teniny. Vao maraina koa ny andro dia nametraka teny tatom-poko ny fanamasina ka tia izara izany teny izany amintsika tsiraray avy amin'ity fotoana ity. Alohan'izany nefa dia andeha isika hivavaka ametraka ny fotoana eo am-pelatanan'Andriamanitra, hivavaka isika tompoko. Sotranao izay iray masina tsara indrindra ho mbola nomenao fotoana indray, nomenao famitramponao sy ny fitiavanao, dia mbola nomenao fofinaina mahavelona izay, nomenao izao fotoana izao indray izay. Nampatsiaro anay ianao fanamasina fa mila izay mitoetra amin'ny finoana fitiavana anao ka dia izara ny teninao izay napetraka ao tato-am-poko Jesosy. Misainao fanamasina, hosorony vavako raha itenitenao aho. Mpanompo tsy mahasoa fenao fanamasina ka metraka ny tenao mibavako. Amasindra sao amin'ny rano izay tsiraray avy raha indray ny teninao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Halleluja, amen. Halleluja. Voatsila kory isika dia mankalaza ny andro Pasika izany dia ny andro manandaza eo amintsika kristianina mpanara-dian'i Jesosy fa nitsangana Jesosy. Tsy ao am-pasana intsony Jesosy fa efa nitsangana eo tanakavanan'Andriamanitra iray. Ao amin'ny Korintiana faharoa toko fa 5:20 fa 7:20 teny evaka itsika amin'ny anaran'i Jesosy. Raha tsy natsangana Kristy dia foana ny finoanareo ary mbola mitoetra ao amin'ny fahotanareo ianareo. Raha tsy natsangana Kristy dia ho Paoly izay hoe foana ny toriteninay, foana ny finoantsika ary mbola mitoetra ao anatin'ny fahotana ihany isika. Tsy misy ny olom-bavonjy raha maty Kristy. Tsy misy ny famelan-keloka raha tsy tanteraka ny teny fikasan'Andriamanitra ho antsika raha ohatra ka maty tsy nitsangana Kristy. Saingy efa nitsangana Jesosy, velona Jesosy, tsy ao am-pasana intsony Jesosy, tsy ao amin'ny fijaliana intsony Jesosy fa efa nitsangana. Namarin'Andriamanitra, no mahazanak'Andriamanitra azy arak'izay voasoratra ao amin'ny Romanina toko 1:4 fa efatra vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary naseho tam'ke ro zanak'Andriamanitra araka amin'ny fanahy famasinana tamin'ny fitsanganany tamin'ny maty dia Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ary tsy Andriamanitra ihany namarina Jesosy Kristy tompo fa Jesosy mihitsy no teny arak'izay voasoratra any amin'ny Apokalipsia toko 1:9 fa 7:20 vakitsika indray izany ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. 9:20 dia ilay velona efa maty aho nefa indro velona mandrakizay sady manana ny fanalahidin'ny fahafatesana sy ny fiainantsika. Amen. Velona Jesosy. Jesosy mihitsy miproklame fa maty aho kanefa efa velona. Nefa velona mandrakizay sady manana lakireny fanalahidin'ny fahafatesana sy ny fiainantsika. Amen. Sambatritsika manana an Jesosy. Sambatritsika manompo an'Andriamanitra velona. Tsy Andriamanitra maty ny tompontsika, Andriamanitra velona mandrakizay. Jesosy ilay fiainana manome aina velona, fanahy mamelona fanahintsika amin'ny alalan'ny teniny. Misaotra an Jesosy tsika fa manana an'Andriamanitra velona eo amin'ny fiainantsika. Koa ny finoana Paoly dia ao amin'ny Romanina toko 7:20 fa 7:20 sy 8:20 teny nefa itsika indray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Romanina toko 10:9 fa 7:20 sy 8:20 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Koa ny finoana dia avy amin'ny toriteny ary ny toriteny kosa dia avy amin'ny tenin'ny Kristy. Fa hoy izao saotsinare izy tsia fa efa nivoaka ho any amin'ny tany rehetra ny feony ary ny teniny hatramin'ny farany izao rehetra izao. Amen. Jesosy ilay tenin'Andriamanitra velona mandrakizay. Finoanantsika izany dia miorina amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny teny izay nolazainy dia izay voasoratra anatin'ity soratra masina baiboly ity izany. Amen. Mila miorina noho izany ny finoantsika dia mila miorina amin'ny finoana ny anaran'i Jesosy Kristy tompo
sy ny fitiavana any Jesosy izany finotsika. Miorina amin'ny famonjena izay vitan'i Jesosy Kristy teo amin'ny asa fijaliana. Tsy maintsy mandalo eo amin'ny asa fijaliana ny olona tsirairay avy. Miorina eo amin'ny io asa fijaliana io ny fototry ny fitiavana izay nataon'i Jesosy Kristy tompo antsika. Dia ny fitiavantsika koa dia mila miorina amin'ny famonjena izay vitan'i Jesosy teo amin'ny asa fijaliana isika tia satria izy nefa nitiantsika taloha. Tsy maintsy miorina fototra. Rehefa manoatra antsika dia tsy maintsy atao tsara ny fototra mba tsy ho rava dia toy izany koa ny finoantsika ny Jesosy tompo. Mila miorina tsara eo amin'ny asa fijaliana famonjena izay vitan'i Jesosy Kristy tompo teo amin'ny asa fijaliana izany. Finoana tsika koa dia mila miainga amin'ny fiainoana fankatoavana mandray ny teniny ampanatritena ka mankatoa izany. Tsy ampy fotsiny ny hoe tian'i Jesosy tsika fa ny fitiavana dia mila miorina amin'ny fiainoana ny teniny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra mandray ny teniny ampanatritena tsy amin'ny fiavonavonana fa ampanatritena tanteraka ary mankatoa izay lazainy ny tenin'Andriamanitra. Nanome ohatra Jesosy ao amin'ny Luka 9:7. Andeny izy irentsika indray Luka 9:7. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy izany. Tahaka ny olona nanao trano izy izay niady lavaka, izay niady lalina ary nanisy fanorenana teo ambony vatolampy. Ary no nitondraka ny rano dia namely mafy izany trano izany rika. Nefa tsy nisy nahozongozona satria tsara fanorenana izy. Mila tsara fanorenana izany ny fototra ingatsika raha naradian'i Jesosy tsika. Mila tsara fanorenana izany tahaka ny olona nanao trano izy ny tenin'Andriamanitra. Izy moa ilay vatolampy, Jesosy Kristy tompo ilay vatolampy ny famonjenantsika. Mila miorina amin'izany vatolampy izany famonjenantsika izany ny finoantsika. Niady lalina ary nanisy fanorenana teo ambony vatolampy ary nitondraka ny rano dia namely mafy izany trano izany ndraiky nefa tsy nahozongozona azy satria tsara fanorenana izy. Amen. Ndraindraitsika rehefa hoe manaraka an Jesosy dia ohatrany hoe tsara foana izany ilay fiandrany hoe tokony tsisy ny olana, tokony tsisy ny problème kanefa rehefa manaradia an Jesosy tsika dia nataon'i Jesosy sisy mihitsy ny olana, nataon'i Jesosy mihitsy ny zavatra maro samihafa eo amin'ny fiainantsika rehefa tonga zanak'Andriamanitra tsika. Satria nahoana tian'Andriamanitra te hijery ny fotsika, te hijery ny finoantsika hoe manahoana ny finoantsika an'Andriamanitra. Tena mibaze marina famonjen'i Jesosy hoe finoantsika sa finoana mihozongozona sa finoana tsy lalipaka, fitiavana tsy lalipaka. Fa rehefa tena lalipaka, tsara fanorenana ny finoantsika an Jesosy. Ninona tafiditra, ninona zavatra mandalo, tondraka ny rano mamely mafy izany trano izany rika, dia izao tsy misy mahozongozona izany satria tsara fanorenana izy ny tenin'Andriamanitra. Tsara fanorenana, tsara bazy ny finoantsika, ny famonjena izay niraisintsika tao amin'i Jesosy. Ka izay nahatonga an'i Jesosy niteny hoe eto amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana, nefa matokifa izao nefa nare izao tontolo izao. Tsy tsika tsony hoe miady fa Jesosy miady antsika fa izao tian'i Jesosy jerena ny finoantsika, tian'i Jesosy jerena ny fitiavantsika hoe manahoana tena tian'i Jesosy marina ve tsika amin'ity fanarana an'Andriamanitra ity sa fombafomba fotsiny sa zavatra velavelany fotsiny dia izay mahatonga an'Andriamanitra mizaha toetra ny fotsika. Ka eto ny ten'Andriamanitra dia milaza hoe mila hajantsika tsara fanorenana. Teny gasy hoe tsara fototra ireny, tsara fanorenantsika mpanaradia Kristy, mbo tsara fototra tsika mpanaradian'i Kristy fa tsy mora endasiny ny zavatra mandalo tsy maro-pototra fa tena ioripaka amin'ny fitiavantsika an Jesosy Kristy tompo izany. Maka tsara sy orina mafy ary tafatoetra. Mafisy ny ten'Andriamanitra izany
Dia jerentsika amin'ny Kolosiana toko 4:9. Kolosiana toko 4:9 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Koa tahaka ny nandraisanareo an'i Kristy Jesosy Tompo, dia mandehana ao aminy araka izany koa, ka mamaka tsara sy miorina mafy ao aminy ary tafatoetra amin'ny finoana toy ny efa nampianarana anareo ka mazotoa amin'ny fisaorana. Amen. Amen. Amaka tsara miorina mafy tafatoetra amin'ny finoanan'i Jesosy. Ny amin'ny famonjena izay niraisika dia tena ho tasomitsika mafy izany hoe azontsika amin'ny famonjenako tany ko tena ioro-pakotsika ka na inona mandalo amin'ny fiainantsika dia feno fisaorana n'Andriamanitra ny fotsika. Mazotoa amin'ny fisaorana hisaotra azontsika satria izao Andriamanitra nefa manome lalana ho antsika ninona fa militsika tena tafatoetra tsara, miorina tsara amin'ny finoana an'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ho ihany koa ny voalazan'ny soratra masina ao amin'ny mila mandiny tena ihany koa isika. Mila mandiny tenitsika amin'izao fanarahana an'i Jesosy izao. Tena Andriamanitra manao hoe amin'ny andro farany dia raha ho avy eo Jesosy mohita finoana ety ambony tany fa miamakatsika ny fitiavany olona an'i Jesosy. Miamakatsika ny finoan'ny olona an'i Jesosy, ny finoana dia ny fitiavana an'i Jesosy. Mila mandiny tenitsika ny soratra masina ao amin'ny Korinthiana 4:7. Dia ny fijerentsika indray Korinthiana 4:7 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny teny izany. Dinoy ny tenanareo na mitoetra amin'ny finoana ianareo na tsia. Izao toetra ny tenanareo moa tsy fantatrareo va ny amin'ny tenanareo fa ao anatinareo Jesosy Kristy raha tsy olona efa nolavina ianareo. Mampandiny tenantsika izany teny soratra masina izany. Rehefa te handroso amin'ny ara-panahy isika dia izao mila fotoantsika mila mijanona mandiny teny ao anatren'Andriamanitra. Zaho sao dia misy lalana mampahory ny soratra masina hoe Davida mpanao salamo. Zaho sao dia misy lalana mampahory ao tanatiko. Zaho sao dia mbola mitena mitoetra amin'ny fitiavana an'i Jesosy hoe finoantsika sa efa fahazarana fotsiny ihany isika. Ny soratra masina manao hoe voalazan'ny soratra masina ao amin'ny Korinthiana 1:5-7 vakitsika ny amin'ny anaran'i Jesosy. Korinthiana 1:5-7. Raha amin'izao fiainana izao ihany no antenantsika an'i Kristy dia mahantra indrindra isika noho ny olona rehetra. Rehefa tsy eo intsony ny fitiavana an'i Jesosy dia lasa fanatenan-javatra sy isan'ny fanompoan'Andriamanitra. Mivavaka mba azo zavatra, mivavaka mba ho tahiana. Tsy mitoetra intsony ilay fototra, ilay fitiavana an'i Jesosy fa lasa fitiavana filana convoitise ny fanarahana an'i Jesosy. Tian'i Jesosy tsika andiny tena mbola mitoetra amin'ny finoana va isika? Mbola mitoetra marina amin'ny finoana ve isika? Sa efa miala tamin'ny finoana ny ten'Andriamanitra? Miala tamin'ny finoana an'i Jesosy Kristy ba? Izao andro farany izao betsaka ny zavatra inisovintsika, betsaka ny zavatra lazain'ny olona fa kosa aoka izany finoantsika tena iorina amin'ny fitiavana an'i Jesosy. Ten'Andriamanitra tiano fiarovana mafy ny fanahintsika. Ten'Andriamanitra ny référence ao antsika. Voalazan'ny ten'Andriamanitra fa izany zavatra izany sa tsy voalazan'ny teny soratra masina. Aoka ny fitiavantsika tena iorina mafy, tsy ho amin'ny fanantenany zavatra mahantra indrindra antsika ny ten'Andriamanitra. Amin'izao faran'izao dia izany ny fiainan'ny olona amin'izao faran'izao. Makany am-piangonana ny olona mba ho tahiana, makany am-piangonana ny olona mba ahazo zavatra mandalo, fa tsy miorina intsony finoan'olona mangatsiaka amin'ny finoan'olona kaza. Mandritrantsika ny fanamasina, niverina amin'ilay fitiavana voalohany indray amin'izao andro efa manakaiky ny fiavian'i Jesosy eny amin'ireo landro izao. Ho avy tsy ho ela ny Tompo. Mila isika tena miorina marina
amin'ny fitiavana an' Jesosy, tsisy androzongozona filotsika ny fitiavantsika an'Andriamanitra. Amen. Ary marana antsika izany dia mila miambina koa isika ny soratra masina. Amin'ny kotirana faharoa toko 2:7-10. Fakitsika manaran Jesosy, miambena ianareo tomoera tsara amin'ny finoana aoka hitomban-da mahereza. Amen. Miambena. Mila miambina tsika amin'ny lalan'ny vavaka. Mila miambina tsika amin'ny lalan'ny famakiana ny ten'Andriamanitra. Mila miambina isika angatao ny fanamasina hanome ilay fanavavaka ilay esprit de prière. Fanavavaka io rehefa mitoetra anatintsika rehefa tonga zanak'Andriamanitra tsika. Na tsy mivavaka raha mivavatsika, ilay fanavavaka, ilay fanahy ao anatintsika mitondra tsika mivavaka, fanavavaka esprit de prière. Fandray amin'ilay Andriamanitra tsy tapaka. Miambena. Tsy fandratsika ny ora sy ny fotoana mila miambina isika amin'ny alalan'ny vavaka, amin'ny fanompomana rehetra. Ary tomoera tsara ny finoana. Tomoera tsara ny finoana. Aza vela isan'ilozongozona izany finoantsika, fitiavantsika an'Andriamanitra izany. Taloha za tamin'ny tsy fahalalako dia rehefa pasika tsara ny andro tamin'izay misy manontany hoe inona ke finoanareo? Za tsy mahalala dia ny anarana fiangonana no teneniko. Ny finoana dia ny fitiavana an' Jesosy. Finoana dia finoana famonjena izay vitan' Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Mila miorina finoana fitiavana an' Jesosy ny finoantsika. Tsy isan'ilozongozona izany fitiavan' Jesosy izany, ninona mandalo, ninona miseho amin'ny fiainantsika fa zao. Lasaintsika fa an' Jesosy tsika. Mbola ho tia an' Jesosy tsika, anaraka an' Jesosy tsika amin'ny androm-piainantsika tsy rehetra. Tsika tsy hampalahelo ny fanamasina fa hanome plaisir an'Andriamanitra, hanome plaisir an' Jesosy ilay nanolotra ny ainy ho famonjena ho antsika. Fa fony mbola mpanody isika ny ten'Andriamanitra dia maty hamonjy antsika Jesosy. Efa nitsangana Jesosy. Manompo an'Andriamanitra velontsika. Finoana dia no andehanantsika fa tsy fahitana. Finoana miorina amin'ny herin'Andriamanitra sy ny teny izay nolazain'Andriamanitra. Izay nampirena antsika ny finoantsika. Ary dia mahereza aoka hitomban-da. Mahereza ny fanompona ny tompo. Angatao ny fanamasina rery ihany no afaka mampahery antsika. Raha ny herintsika dia voafetra ihany fa zao. Mila ny fanamasinantsika. Hampahery antsika. Ny fanamasina no hitahiry antsika tsirairay avy. Amin'ny finoana sy ny fitiavana an' Jesosy. Mandra-piavin'i Jesosy Kristy tompona malao ny lanitra. Malahelo ny fanamasina amin'izao fotoana izao satria ataony olona fahazarana fotsiny ny fanompona an'Andriamanitra. Ka tsy handalo fotsiny amintsika ny andro pasika. Hoe lasa ny pasika ka dia izay ilay hoe religion fombafomba. Tsy ho fombafomba ny fanompontsika an'Andriamanitra. Fa tena ho fiainana, hiainana Jesosy Kristy tompo. Ilay velona ao anatintsika. Tsy tsika intsony no velona rehefa Jesosy no mitoetra anatintsika fa Jesosy no velona anatintsika. Izay tiany Jesosy no ataontsika. Izay tiany Jesosy no sy mahafaly an' Jesosy no ataontsika. Koa andiny teny ao anatrehan'Andriamanitsika. Tsy handalo fotsiny ny ten'Andriamanitra fa hitondra vokatra ny fiainantsika izany ten'Andriamanitra izany. Halleluia, hivavakantsika tompoko. Misaotra ray masina tsara indrindra amin'ny teninao. Misaotra fanay masina fa tianao izay tsy ho varimbarena fa tena hanorina finoanay, hibaze tanteraka ny famonjena izay vitanao teo Kalvary Jesosy. Satria tsy maty intsony ianao fa nitsangana ianao. Velona ianao, dia ho velona mandrakizay koa izahay. Velona hanome fiainana ho anay ny teninao ianao Jesosy, ilay teny velona hitoetra ao am-ponay. Misy hafa ny masonao am-ponay tsy tsirairay avy. Ka anao izay mahafaly anao izay. Anao izay tianao izay Jesosy. Fa tsy sitraponay no atao fa ny sitraponao rery ihany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Halleluia. Amen. Dia misaotra an'Andriamanitra tsika tamin'ny teny izay nomeny fanamasina ny asam-pontsika tsirairay avy ka tena ho pakatoa anao izay mahafaly an' Jesosy tsika. Manompo an'Andriamanitra velontsika. Velona an' Jesosy tsika. Dia velona koa isika. Voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany. Amen. Amen.